Efa nresaka ny fikarakarana ny fifidianana izay antsika dia efa tonga eny anivon'ny fokontany amin'izao fotoana izao ny lisim-pifidianana vonjimaika ny zava-nisy teny anivon'ny fokontany teny Andrefan'Ambohijanahary teny no entin'ny vola-ravavy sy tsirakotarsan amintsika ato anatin'ity fanadihadihana ety. Nanomboka omaly dia azony rehetra taona mijery ary manao fanamariana eny anivon'ny fokontany ny lisim-pifidianana. Ho an'ny teto amin'ny fokontany Andrefan'Ambohijanahary dia omaly ny tonga ny lisim-pifidianana ary nefa nisy tamin'ireo mponina ity an-toerana nefa nijery momba azy. Anisan'izany ity raim-pianakaviana ity izay nilaza fa tsy nisy ny fanotsiana entiny tamin'ny lisim-pifidianana araka ny tokony ho izy avokoa momba azy sy ny fianakaviany. Tsisy fahaditsona fa araka ny karapan'olon soratra daholo ny anarana ny numéro na ny anarana ray aman-dreny ny toerana ny toeram-piasana ny asa atao na ny toerana fipetrahana. Ny ao an-trano rehetra ohatra izay daholo tafiditra tsony tsara daholo ny anarana araka le ao anatin'ny boky ny karapanondro iny izy ity ny karapokotany. Raha ny fanamariana nentin'ny tompony andraikitra teo anivon'ny fokotany dia nanamarika fa nisy ny latsaka tao anatin'ny lisim-pifidianana. Ny fikaritra aloha dia misy ny latsaky, misy ny latsaka. Izay ihany zao zavatra mbola tsy karitra satria dia zavatra ity vao maly. Ohatrany hoe tamin'ilay vao tonga janvier rivo any zao mbola tsy tonga. Sasany. Hitako amin'ity zao satria manaraka ny reto satria ilay ankizy voanina izany nijerevako amin'ity koa ilay olona niditra tamin'ny janvier iny dia misy ny tsy tafiditra. Araka ny fanazavana dia mbola mitony fanisana mpifidy eny anivon'ny fokontany ary ny fanamarinana ny lisim-pifidianana. Ny zava-dehibe amin'ilay fijeren'ny lisim-pifidianana satria matetika mety ho latsaka ilay anaran'ilay olona mety ho tsy ao ary tsara koa verifiana koa ny karapanondro na ny adresy sy ny zava-drehetra mba tsy misy diso izany mba ahafahan'ilay olona tsy ho tonga ilay fotoana ny fifidianana vao sendran'ilay fahadisoana dia lasa voatery lasa mandeha any amin'ny tribunal na manao iny zany manasy lasa miteraka fanafotonana ho an'ilay olona ary miteraka koa tsy fahavitsihan'ilay olona hanao fifidianana. Mpifidy 923 izay mitsinjara amina biro-pifidianana roa ny voasoratra anarana ao anatin'ity lisim-pifidianana vonjimaika raha ny eto amin'ny fokontany Andrefan'Ambohijanahary ity. Araka nambaran'ny tompony andraikitra dia mbola mety hitomby io isy io. Araka ny fandaharam-potoana navoaka ny senity mantsy any amin'ny fahavalon'ny volana jolay farafatarany vao hivoaka ny lisim-pifidianana farany ampiasaina ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany izany hoe ny 24 volana jolay ho avy izao.